amin'ny anaran'i Jesosy. Mioby ho an'i Jehovah ary tany rehetra, manompo an'i Jehovah amin'ny fifaliana, mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Midira eo amin'ny vavahadin'ny fisaorana, eo akanjan'ny fiterana. Misaora azy, mankalaza ny anarany, fa tsara Jehovah, mandrakizay ny famindrampony, ary miantra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Amen. Mbola araka hivavaka isika. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay, mbola misaotra sy midera ary manome voninahitra ny anaranao izahay, fa mbola novonjenao ka nahatratra indray izao maraina izao. Misaotra Tompo tamin'ny fitantananao ny fiainanay, ka nahatonga anay indray eto ary nofoazinao izahay, ka tonga amin'izao fiombonana amin'ny dekona sy ny loholona izao. Isaoranay ianao zany satria famindrampo avy aminao. Ankehitriny ary apetraka eo am-pelantananao ny zavatra rehetra izay konasa sy ho atoto sainay eto anio. Raha maka sain'ny teninao izay rehefa avy eo dia fanahy masinao no angatanay, mba hirosaka tsy anatinay ka ameno anay amin'ny soratra masina ro hajainay sy ho atrehanay amin'ny fampianarana izay omeny ny mpitandrinao anay. Misaotra ray eo. Amen. Amaky ny anjara mofonainantsika anio isika ao amin'ny filazantsara araka ny Matthieu toko 7 andininy 1 ka hatramin'ny 9. Matthieu toko 7 andininy 1 ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'izany andro izany dia niseo Jaona mpanao batisa nitory tany anefitra Jodia nanao hoe: mibebay anareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fa izy no ilay nampilazainy Isaia mpaminany hoe: injany misy feo miantso mafy any anefitra hoe: amboary ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Ary ny fitafian'izany Jaona izany dia lamba volondavenona ary fehikibo hoditra no tamin'ny valahany. Ary ny fihinany dia valala sy tantely remby, ary Jerosalema sy Jodia rehetra mba amin'ny tany rehetra amoron'ny Jordana dia nivoaka nakany amin'ny Jaona, ka nataony batisa tao amin'ny on'ny Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany. Amen. Ray masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy avana tafombona indray amin'ny tsy fotoana fiaraha-mivavaka, isaorana ny Tompo noho ny asa vita ary ametrahana indray ny asa mbola miandry amin'izao volana martsa izao. Ho aminareo ny fahasoavany, ny fiadanany ary ny famindrampony. Mbola hivavaka isika. Jesosy Kristy Tompo, fifaliana ho anay hatrany ny mifanatrika aminao ary mamaly ny antsonao amalo olona amin'ny mahadekona, dia tonga eto an-tranonao indray izahay, te hivoky zavatsoa avy amin'ny teninao, fahano ny ondrinao ary ataovy mahavita mihoatra lavitra n'izay kasaina noho ny hanim-panahy omenao ho amin'ny tsy volana martsa ity. Dia amin'ny anaranao ry Jesosy no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Anio aloha dia sabotsy fa tsy alahady, ary tsy volondavenona fa volona samihafa amin'ny baibolintsika. Volona ino? Rameva. Tsy izany fa efa nanomboka alarobia ny lavenona angamba nisy io dia eny ary. Sokafy ny baibolintsika eo amin'ny tsenjery mofonaina, atsimbadika kely ny ataontsika anio. Tsenjery mofonaina, avy eo ny mofonaina. Tsenjery mofonaina. Aiza ho aiza le izy? Hosea toko 4:7.
ndiary rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny tompo manao hoe mitondra teny ianareo eny miverena amin'ny Jehova ka manaova aminy hoe mamela eloka rehetra raisy izay tsara dia terinay ho fanatitra ny molotray. Mitondra teny amin'Andriamanitra ndana amin'ny teny amin'ny tompo hoe fa eo ambany eo miverena dia le ho tenenina hoe mamela ny eloka rehetra. Izany hoe raha tsy mbadika kely ny hetsika dala aloha miverina amin'ny tompo dia mitenena hoe mamela eloka rehetra ary dia terinay ho fanatitra ny molotray. Efa kely sisa dia miditra amin'ny karemy isika. Roviana ny karemy so dia mbola melatra lamba mangamanga ihany ary nareo. Roviana ny karemy jereo fotsiny perikopy. Raha ny perikopa dia amin'ny heriny fa herinandro vaovao dia manomboka ny karemy. 70 andro mialohan'ny roviana amin'ny Pasika dia manisa 70 andro alohan'izay isika. Eny ary havana hiditra amin'ny karemy isika. Ny loha hevitry ny perikopa dia manao hoe ahoana miantso amin'ny fibebahana ny tompo. Sady efa misy vetsivetsy ihany ny sasany mbola makalavitra. Miantso amin'ny fibebahana ny tompo. Tena manandrify an'izany ny tsenjery mofinainantsika. Miverina amin'ny tompo ary miteny aminy hoe mamela, eo moa ohatra ny tsisy hoe ny mamela eloka rehetra dia terinay ho fanatitra ny molotray. Ao moa mbola misy hoe raisy izay tsara. Mba jereo re Andriamanitra ny tsara nataonay. Mamela ny eloka rehetra raisy izay tsara aterinay ho fanatitra ny molotray. Dia ho fiainantsika izany tsy anjery izany. Misy etsika maromaro mitondra teny miverena amin'ny Jehova manao aminy hoe mamela ny eloka rehetra raisy izay tsara aterinay ho fanatitra ny molotray. Le etsika samihafa tadidiana dia hainareo itsenjery io ary hiainantsika. Tadidiana ny etsika dia mitsenjery ary hiainana. Fandeha isika ho any amin'ny filazantsara araka ny Matio izay efa novakiana teo. Matio 7:1 hatramin'ny 9. Ampahany milaza ny tantara ny fanompoany Jaona mpanao batisa izay ampitana amintsika kosa ireo toetra vitsivitsy nanamarika ny Jaona mpanao batisa amin'izao anjara fanompoany izao mba ho toetra antsika koa. Mianara any Jaona. Tamin'ny voalohany tsy hoe Jaona mpanao batisa ny anarany fa iza fotsiny? Jaona, iza ny anarany ray aman-dreniny? Zakaria sy Elizabeta. Zokon'i Jesosy firy volana izy? 9 bolana. Mpialo lalana ny tompo izy ary eto no fanomboany ny asa fanompony. Mitory ny batisany fibebahana. Batisany fibebahana ho fahatanterahany teny eo amin'ny Isaia 7:7 manao hoe injany misy feony miantso any anefitra amboary ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalakaleany. Inona ny toetran'ny Jaona hianarantsika dia konina sy loholona ato amin'ity anjara mofinainantsika ity. Voalaza eo
fa tamin'ny fotoana ny Jesosy Kristy nanomboka ny potra ijaona mpanao batisa nanao antsoavo any anefitra miantso ny fibebahana zay ilay nataony ny efitra dia tany raha mitodika any atsimo sika dia mitovitovy amin'ny any atsimo tora-pasika tena rehefa mitsoka ny fasika rehefa mitsoka ny rivotra dia mifafy ny fasika marary fa sao dia venareo zay fasika koa fahazatratrany any ndraindray izy dia mafana be fa ndraindray koa izy a dia mangatsika misy orana any moa zao fantatsika fa tratran'ny izy anaran'ilay cyclone ondandreo izy mipitaingina moto ie dia ny hevitra raha amin'ny baiboly dia ilay lalana nitondrana ho amin'ny famonjena afaka tany Egipta namakivaky ny hevitra ho amin'ny tany Kanana ny hevitra ara-baiboly dia toeran'ny fizahantwetra Jesosy 4 andro tany an'hevitra ny hevitra ara-baiboly dia toerana izay namoahana ny lalàna tao Sinay ny hevitra ara-baiboly dia eto ambanimasitsika toerany fiantsoana amin'ny fibebahana ary toerany fahasoavana koa efa hoe antso dia fahasoavan'Andriamanitra zay tsy tokony ho azo atao akory kanefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia natao raha tsy ny antso ny olona hibebaka Andriamanitra dia tsisy azo ny olombelona natao fa misaotra ny tompo mbola miantso ny olona hibebaka Andriamanitra miantso amin'ny fibebahana ny tompo fahasoavana zany fa raha izy hoe anareo sy ny fahadisoanareo tsy nirarahanareo a dia tao ny tranontsika ray sy nataotsika fa tena fahasoavana ry havana ny antso izay hevitra izay a no nidirany ijaona mpanao batisa anambarany ny fahasoavana mbola ilazany ny fitiavan'Andriamanitra mamoaka ny teniny ny lalàna teny-pahasoavana mitondra amin'ny lalam-pamonjena mampatsiaro ny Egipta makany Kanana fa lalan'ny fizahantwetra koa toetra voalohany jaona eo mifanatanterahany fanompony dia ny fahazotoana ny faharoa ny fahasahina ary ny fahatelo ny fahatsorana any an'hevitra raha lazaina ny hoe nitory tany an'hevitra jodiana na hoe ny voambolana hoe nitory dia tena nanao antsoavo raha lazaina koa dia hoe niogaoga tena nanao antsoavo tsisy enatra tsisy aokalokely fa tena nataony antso tetsyteroa tany an'hevitra ny hoe mibeba efa akaiky ny fanjakany lanitra mazoto tsy mitandro enatra izay no ianarantsika amin'ny jaona amin'ny fanompona mahaloolona amin'ny fanompona mahadekona mbola tsy tany hevitra ry havany Madagasikara manontolo fa mbola misy ampahany tsara kokoa noho ny hevitra ary aty amintsika mbola tsy tany hevitra aty amin'izao faritra iasantsika mivantana izao mbola tsy tany hevitra dia ho ambakany jaona ve isika ho ambakany jaona ve isika amin'ny zotom-po amin'ny fitoriana ny filazantsara ho ambakany jaona ve isika amin'ny fahafoizana fotoana anatanteraka ny fanompona izay nomen'Andriamanitra antsika tsy hitandro fotoana isika tsy hitandro aina tsy hitandro vola aman-karena tsy hitandro enatra ndeha hianatra ny jaona amin'ny fahazotoana mitory sy manao ny fanompona ny antsoana antsika inona ny faharoa
fahasahina izany teny hoe mibebaka izany na fibebahana izany dia tena sarotra tamin'ny androny jaona mpanao batisa ny namaiky any jiosy mantsy dia ny andro mesia navitra azy indray amin'ny fanandevozany romanina ohatrany hoe nanafaka ny tompo tamin'ny androny mosesy amin'ny fanandevozany egiptianina nanafaka ny tompo tamin'ny androny kirosy amin'ny fanandevozany babilonianina satria ambany vahoan'ny romanina indray ny jiosy eto ny etaetany dia hoe ilay mesia ho avy dia tahaka ny mosesy na tahaka ny kirosy anafaka ambany vahoan'ny romanina izay no nandrasany dia ampiazy izay fa tsy izany fa fanafana ara-panahy indray no tanjon'Andriamanitra fanafana fototra izany dia tsy ny fanaoka mihitsy ny hevitra fanafana amin'ny fahotana fiantsoana amin'ny fibebahana fampanantenana famelan-keloka famonjena izay no apetraka ny tompo indray amin'izao vanim-potoana ny Jesosy Kristy izao tamin'izany andro izany dia niseho Jaona mpanao batisa vanim-potoana vaovao misokatra fanafana ara-panahy dia tsy ny fanojo mihitsy ny resaka ny iray ny teny ny anankiray mieritreritra hoe ino tokony holazaina sarotra ny miantso fibebahana ary porofon'izany rehefa nipotsipotsory ny Jaona mpanao batisa ny fahadisoany Herôda ty haka ny vadiny rahalany dia nanjarina n'ino ny Jaona mpanao batisa tapahana ny lohany mila fahasahina ny fitoriana ny fibebahana dia ndao sika hitodika amin'ny fiainan'ny fiangonana isika dekona raha namangy tokantrano ianao ohatrany tsy fantatra hoe la manambadina tsy manambadina tsy sahanainy na ny tany tsy fantatra mihitsy misy ohatrohatran'izany mila fahasahina ny fitoriana filazantsara ny fanatanterahana ny fanompoana mianatra ny Jaona isika tsy atahotra ho tapatenda sode akara hiteny azy izy hitanareo ihany sode asa pastoraly ny filohan'ny sampana moa dia ngeza be tokoa io misy mambrany sampana ao amintsika mila fananarana fampianarana io misy tokantrano iadiditsika mila fananarana fampianarana fiantsoana hibebaka mila fahasahina riavana aoka tsy hisalasala sika fa tena fanompotsika dekona izany izay tsy vitatsika tanterahany mpitandrina fahasahina ny fahatelo dia inona fahatsorana io le hoe volondavenona teo ahoana hoy ny soratra masina andiny ny fahefatra ary ny fitafian'izany Jaona izany dia lamba volondrameva ary fekibototra no tamin'ny valahany ary ny fihinany dia valala sy tantely remby tena fahatsorana any amin'ny efitra raha teo moa izy ka inona no azo atao fa manaiky miasa manompo amin'ny fahatsorana efa tonga amin'izany ve isika dekona soratra masina tena mampianatra ny atao hoe fahonona tena ary tsy eritrerititsika hoe ry zareo nanao voady farany ihany ny tokony voafatotra izany fa ny soratra masina dia mampianatra ny mpino fa tsy ny maopera ihany ho amin'ny fahonona tena na tsy nanao fanekena amin'ny fahonona tena isika dia miomana fa rehefa kristianina dia iny lalana tsara ka izorana voafefy io tsy hoe zay tiako
kristianina tsy mba voakasika le hoe tsy mandalo gara mandalo de afaka mandalo tokoa inona ny hoe tsy mandalo gara tsy nitaingina masinina ndrery teo amin'ny fifamoivizana an-dalam-by de maninona isaky ny gara raha TCE de akondro mofo sakay de letchi tsy hoe tsy mandalo gara isaky ny mijanona eo amin'ny gara de inona indray zao ny zava-misy fa eo amin'ny fiainantsika andavanandro zay ohatra hoe mandalo hoe tsy hainao de inona ny eo mofo manahirana de mandalo hoe tsy hainao de inona ny eo mofo mangahazo de mandalo hoe tsy hainao de inona indray ny eo akaiky eo gâteau salade de fruit ny hitako eo za zao mandalo fa tsy hoe tsy mandalo gara za zao mbola za eto ampotiny eto fa za mbola tsy teo za eto ampotiny eto fa za mbola tsy vidy mofo mangahazo za teto ampotiny eto za mbola tsy atao masony babapy vavaka atao amitsy mbola tsy teo fa misy avy any lavitrany malaza be mofo manahirana de ndeha ho an'ny soraka amonjy gara ny soraka isika pino za tsy manao hoe dekona na lola ihany fa ny soratra masy de mampianatra atsika fahonoana tena ny atreo tsy ny atraty fa ny atreo ny sakafonay na tsy mitovy ary ny voambolana de tsara fieritreritra ry havana tena hoe fahonoana tena ary zany ny fiainany jao nampanao batisa tany anevitra ianao raha manao tafika masana any atsimo de ny vomanga ngeza be ny abobo ao anaty voatavo monta sy ny katsaka tsy fantatrao iaviana no hoaninao afoizinao zay gastro anao aty sy ny fahazananao tena manana fahonoana teny ianao de izay ry havana ny tsara ianarana amin'izao ho antsika mpanompon'Andriamanitra irazadonona fa za de resy lahatra ry havana ny hoe anisany mampahantra ny Madagasikara ny tsy fananantsika fahonoana tena io mola hoe arotsay ihany ohatry ny efa milafika any amintsika any zay toetsainy zay fa rehefa mitodika amin'ny soratra masiny sika amin'izao vanim-potoana ny karem'izao de tena hoe miantso fahonoana tena koa ny tompo araky soratra masina de konna miasa amin'ny fahazotoana miasa amin'ny fahasahina miasa amin'ny fahonoana tena Jesosy Kristy tena tsy ny tandro asasarana ilaza hoe tsy manana ny andrin'ny lohany Jesosy Kristy izay tsy kanosa fa nanana fahasahina nanaiky ho fatatra eny amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy ilay niay natao anatin'ny fahatsorana ho amintsika ahafahantsika mianatra ny jaona nazoto sa ary tsotra ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen ivavaka isika de rainay ianao Andriamanitra satria mbola tsaronay ny alehibe ny fitiavanao miantso sy mitaona na hibebaka miteny aminao izahay miverina aminao ka milaza manao hoe mamela eloka rehetra raiso izay tsara dia aterinay ho fanatitra ny molotray fa mbola fitiavanao koa ny namerenanao taminay ny amin'ny jaona mpanao batisa lay tsy nitandro asasarana na enatra tany anefitra ny antso ny mpiarabelona taminy ho amin'ny fibebana satria efa akaiky ny fanjakany ny lanitra misaotranao izahay mbola manome fianarana ho anay amin'izany mpanomponao izany meo anay ny fahazotoana meo anay ny fahasahina meo anay ny fiainana feno fahatsorana ary matoky indrindra ry tompo
fa ny fanainao masina dia anampy anay mba hatanterahanay ny sitraponao iarahanay miazakazaka indray amin'izao volana vaovao izao. Misaotra anao Andriamanitra ahafahanay mbola anatanteraka ny rojombavaka mahakasika ny fiainam-panomponay sy ny fiainanay andavanandro eny ny fiainan'ny firenenay dia hitarika anay ao anatin'izany eny ianao amin'izao ampaham-potoana manaraka izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonanay ny vavakay. Amen. Eny ary havana dia androsika amin'ny rojombavaka ny raha faefatra amby telopolo amby telonjato. Ataontsika ny andininy voalohany dia isy hivavaka noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra ary hivavaka sahady hisaotra noho ny fahavitan'ny volana febroary. Hisaotra ny amin'ny soratra masina izay nozaraina ary hisaotra noho ny asa izay vita volana febroary. Tompo renao ny vavakana sandratray tsiraray avy ary hitanao ireo olona notononay tao anatin'izany. Miaino ianao ary hamaly araka ny sitraponao mba ho fiadanana ho an'ny mpanomponao, mba ho fifaliana ho an'ny mpanomponao. Misaotra anao mbola avelanao atsiaro ireo tsy tonga teto izahay. Ninona anton'izany Tompo dia ianao hitsidika azy ireny, hampahery azy ireny, ahafahany manavao koa ny eny masina hiarahana miazakazaka indray amin'ity volana martsa ity. Dia apetraka eo ampelatananao ireo fiangonanao izay adidinay eto amin'izao fitandremana izao. Ianao ane no hampahery azy ireo amin'ny zavatsarotra mety atrehany indrindra amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Ianao hitondra fahasitranana ho an'ny tsy salama. Ianao hampahery izay mety mbola azohin'ny manjoa. Ianao anampy ireo manana fikasana tsara. Ianao koa no hijery ny rariny ho an'ireo izay mety miady rariny eny amin'ny fitsarana. Ianao anafaka ny ampahoriana sy ny voafatotra amponja. Ianao anery Tompo mbola hijery ny andraikitra tsiraray avy tsy eto anivon'ny fiangonana ihany fa any amin'ny sehatra nametrahana ho anay. Fantatrao fa tsy mora ny fiatren'izany ankehitriny na amin'ny tsy miankina na amin'ny ara-panjakana. Vonona izahay aneo ny fahazotoana araka anao Andriamanitra amin'ireny andraikitra ireny, aneo ny fahasahiana ary indrindra Tompo handeha amin'ny fahatsorana. Dia tena ho vavolobe ny fitiavanao, ny fahamasinanao, ny fahamarinanao tokoa izahay ka arovy amin'ny fijoronay. Jesosy, betsaka ny zavatra tianay ho tenenina sy ambara aminao anatin'izao fangatahana izao. Ianao koa anefa efa mahalala ny mahasoanay. Fezinay ny vavaka amin'ilay nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety antahany taky ny eny an-danitra. Meo anay anio izay anina sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raitso amin'ny finoana ho tanteraka aminareo ny tsodrantronona amin'ny anaran'ny Tompo. Jehova no mpiaro anao, Jehova ny fialofanao eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba hamely anao noho ny andro na ny volana noho ny alina. Jehova hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, hiaro ny fanahinao izy. Jehova hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.